tenin'Andriamanitra dia mila raisitsika amin'ny toe-po ankasitrahana. Amen. Mba hahatonga antsika anisan'ny olona eo am-pienoana dia voakasika, mitsakotsako ary tsy mivoaka eto ianao raha tsy miova amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miova manahaka an' Jesosy. Aleloia. Hivavaka tsika arany raha sitrakareo. Raha itsara indrindra masina sady mandrakizay tompon'izao rehetra izao mpanjaka avo indrindra. Ilay tompony teny farany, Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany, Andriamanitra mihazona izao rehetra izao amin'ny fitiavana, amin'ny fahaiza-manao, amin'ny fahendrena. Ndreto izay tompo miondrika eo anatrehanao ary mampanaiky ny momba ny rehetra ampelantananao satria fantatray fa tsy misy mahavita ny fiainanay ankoatranao Jesosy. Anao ny voninahitra, anao ny dera, anao ny laza, anao ny fankalazana mandrakizay. Ary tsy hitsahatra mihitsy ny vavanay ankalazanao satria ny fahatsaranao koa dia tsy manam-pahataperana mandrakizay Jesosy. Raha eo misaotra satria mbola nomenao Jesosy Kristy zanakao ilay tokanao famonjena ny tsirairay avy. Satria tsy mety aminao ny fahaverezanay dia nafoinao ny zanakao ilay tokana, ilay tianao indrindra ho fanafana, ho famonjena, ho fanangana anay rehetra. Ampianaro izay tompo hifantoka aminao amin'ny fotoana rehetra. Ampianaro izay hanolotra ny fankatoavanay aminao Jesosy. Ianao rery ianao ka hifantoha ny fonay tsirairay avy. Ilay velona mandrakizay, ilay velona eo amin'ny fiainanay, ilay mijoro eo amin'ny fiainanay isanandro, ilay mpanjaka avy indrindra, ilay avy indrindra masina sady mandrakizay. Aleluia ho Jesosy. Tena misaotra anao izay fa tsara ianao. Misaotra ny amin'ny herinandro izay natrehanay, misaotra ny amin'ny teny izay natsiponao Andriamanitra, hitariana anay sy ampianarana anay, ahatonga anay tsy hivily lalana, ahatonga anay tsy ho diso fijery, ahatonga anay hanana ilay fo ankasitrahana. Ao koa vao marina anay ilay teninao izay milaza efa madio raha teo nareo ny amin'ny teniko. Eny Jesosy, ao ka ny teninao no ao anatin'ilay tsirairay avy, ka anitsy hanamboatra, anaisoka izay tsy avy aminao rehetra, ahatonga anay ho anisan'ny olona maneho anao Andriamanitra eo am-pitsona. Ho vavolombelona tokoa izay Andriamanitra amin'ny andavanandro sy amin'ny fiainanay. Ho vavolombelona izay satria ianao mihitsy nanafaka anay tao amin'ny maizina ho fahazavana mahagaga. Ho vavolombelona izay mihoatra noho ny voahany namoahanao any Lazarosy avy ao am-pasana. Satria mihoatra noho izany Andriamanitra ny asa mpamonjena izay nataonao teo amin'ny fiainana tsirairay avy. Satria tao anatin'ny aizina sy ny fanotona sy ny fiainana feno faharatsiny izahay no niteny ianao hoe mivoa tao dia indro ny fiainanay Jesosy vavolombelona ny amin'ny fahatsaranao. Ary marina loatra ny teninao izay milaza hoe teny iray ihany dia ho sitrana amin'ny fananay. Mitenena Andriamanitra androany ao am-pony rehetra, mitenena eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Ao ka ny teninao Andriamanitra no ampianatra anay, hitaiza anay, anangana anay, anitsy anay, ampatsiahanay koa amin'ny alalan'ny fanenao masina, ahafahanay ho anisan'ny olona mandova ny fiainana mandrakizay. Ary ho marina sahady ilay hoe ny ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay. Aleluia. Amen. Sokafantsika ny salamo fa raiky amin'ny efapolo amin'ny zato. Salamo fa raiky amin'ny efapolo amin'ny zato aniny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. No vakitsika rehetra amin'ny anaranao hery Jesosy. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehova mitaraina aminao aho. Fanganaka ty amiko eno ny feoko amin'ny fiantsoko anao. Aoka ankeo anatrehanao mandrakariva toy ny didikazo manitra ny fivavako. Ary toy ny fanatitra hariva ny fanandratako ny tanako. Jehova asio fiambena eo alohan'ny vavako. Ambeny ny varavarany molotro. Aza vela irona ho amin'ny zavatra tsy mifoko. Irairara amin'ny olona mpanao ratsy anao izay tsy mety, asa tsy mety. Aoka tsy hihinana ny zava-pina. Amen. Zanato mivavaka androany. Dia tenenao fany masina tariva mba hatanteraka ny sitrapon'ilay iray mandrakariva eo amin'ilay fizika tantara. Tariva fany masina mba tsy hanao ny zavatra irinofoko na ny sitrapoko fa hanao sitrapoko iray. Tariva fany masina mba ahatanteraka ilay teny Jesosy teo Getsemane hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao Andriamanitra. Tariva fany masina mba hanana ny fijerinao Andriamanitra
anana ny fiteninao Andriamanitra, anana ny fandrenesanao Andriamanitra, ny fisainisainanao ka fisainisainako Andriamanitra, manompo amin'ny fietretana madio mandrakariva ary mifantoka aminao Kristy ilay tompony filoha sady mpanefahizana. Tsy misy afaka asaraka aminao Jesosy fa zany ny safidy tenao aminao mandrakariva. Sanatao vavaka ao androany Jesosy io tsisy asaraka aminao. Jesosy io efa hainao hatramin'izay ary mbola hainao mandrakizay. Jesosy io anao fifaliana foko, fifoazana maraina, fiatrehako ny atoandro, fiaretako ny arivo ary amezako voninahitra amin'ny alina. Ianao Jesosy tsy hiova mitongera ny vavaka satria ny tompo dia tsy miova mandrakizay. Masina, lehibe, tsara, avo indrindra amin'ny fotoana rehetra. Eo voninahitra Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Aza velagina ny vavanao amin'ity fotoana ity. Aoka Jesosy mitarika anao indray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Androany sitraka manokana ny amin'ny famonjena, ny amin'ny namozana ny tena. Izy ilay Andriamanitra tahany zavatra rehetra nefa dia nanaiky nafoy ny fiandrianana satria tsisy asanao any. Jesosy androany izay te hiankohoka fotsiny, androany izay Jesosy te andraraka anapoaka ilay menaka sarobidy afoy ny zavatra rehetra. Tsy anisy antony izao tontolo izao mihoatra ny fisianao ny fiainanay. Tompo raisy ny fiainana fonay, misaotra ny amin'ny rano latsakao, misaotra ny amin'ny fanginanao, ny amin'ny fierentanao. Misaotra Jesosy, manitra tokoa izay Jesosy no novonjy ianao ary natsanga ianao zanaka. If I fail, then
fitiavana le rahatsinjatra tonga feo fanantenana tokoa ny fiainan'i Jesosy. Sotra Jesosy. Have the eyes on me, be found.
Ikavana aminao zay Jesosy. Ho anatin'ity ravavaka anankiray ity anatin'ity anankiray ity dia manasanao aho. Raha isony tolokira ho lasa vavaka dia aoka tena hiporotra fitiavana an' Jesosy ianao. Azao aho fa tsy misy rinao mihoatra azy. Izy ny fanirianao. Loharana tokana tianao hositrana androany ilay olona tsy mety anaritra. Jesosy Kristy loharana mivelona azy.
Jesosy. Mafantatrao ve fotoanandroany hoe ny fitsoana azy hoe zoma masina, fotoana anankiray sarobidy eo amin'ny tantaram-piainany zanak'olombelona, satria maty Kristy Paska ho antsika. Misy zavatra anankiray tena tiako hoe anokafanao fonao. Misy ilay ray tanteraka tsy nalala ota, tsy nitorotoronina tamin'ny ota, nefa nanaiky zaka ny tserany ny ainy teo amin'ny toeranao roa arivo taona lasa. Tiako ny fonao tena anana fakasitrahana lalina avy any anatinao ny amin'izay nataony Jesosy ho anao. Sokafo ny fonao dia voafainy amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Raha misy ny anankiray tena mendrika ankofako eo amin'ny fiainako, someko voninahitra, dia ianao rery Jesosy mandrakizay. Misandraty eo amin'ny fiainako isan'andro. Fa raha misy ny anankiray na toy izao ary tsy mety mihitsy ny fiainako raha tsy eo ianao, dia ianao rery zay Jesosy. Ianao rery zay. Kandroany mamela tena nokatra ny foko hideranao, fa mendrika ianao ndera sy fankasitrahana mandrakizay. Mpanjakako maty teo amin'ny toerako noho ny fahotako, niaritra ny amiko mba nanako fiainana tsara lavitra. Iombona amin'ny raha izy eo anivony zany atao hoe fiainany fahatsarana mandrakizay tontolo izay ny manonao azy. Halleluja. Oh, oh. Sokafo ny fotsika rehetra.
miakasitraka izay tekoaka ny fony manontolo tsy ampy ny teny aloka ny vavanay anehoana fakasitrahana eo anatrehanao androany ny amin'ny fahatanterahany famonjena zay tsarona isa-taona isan'andro isaky ny fandraisana fa Kristy lay maty teo amin'ny azo fijaliana nandatsaka ny rana no paska ho anay mitenena ray fa vonina iananao zay mianaran Jesosy. Amen. Mazotoerana toko andro ny ariva dia hitondratsika indray ao anatin'ny fotoana fohy ao anatina teny pampaherezana. Teny pampaherezana mazava ho azy fa ao anaty fiombonana ihany satria révélation farany mialohan'ny iverenan'i Jesosy dia io ny tanjon'ny tompo faratapony indrindra eo amin'ny sekolim-panompoana sy fiarahana amin'Andriamanitra dia ampatsahivana foantsika hoe ny fiombonana amin'Andriamanitra. Eto androany dia hizara amintsika manokana ny amin'ny zavatra mitranga eo am-panovaNY antsika ao anaty fiombonana miatrika ny fampakarany. Misy zavatra mitranga eo am-panovaNY antsika ao anaty fiombonana hiatrika an'izay atao hoe fampakarana izany. Raha patsahivina ny tantaran'ny Paska dia misy ny Paska jiosy ary misy ny Paska natao an'izao tontolo izao mihitsy tamin'ny nahatongavan'i Jesosy. Tandindona sary ny testamenta taloha fa ny tena izy dia Kristy maty, Jesosy Kristy maty ho antsika, ilay zanak'ondron'Andriamanitra mitondra ny fahotan'izao tontolo izao maty ho antsika. Zay ilay Paska famonjena ho antsika rehetra. Tamin'ny andron'ny zanak'Israely amin'ny Exodosy 20 dia misy tantara kely ao, tantara izay manambara sy maneho ny Paska jiosy izay tandindon'ny Kristy izay ho avy tamin'izany fotoana izany. Andraisantsika lesona kely mialohan'ny hidirantsika ny amin'ilay tena sary mpanehoana ao anaty fiombonana ny zavatra hitranga rehefa anovantsika Andriamanitra, anovantsika aka ny endriny. Atsakary ny tana zay liana iaino an'izany fahamarinana izany. Ohatr'izao ny zavatra nisy tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia naseho tamina ondry sy osilahy novonoana na latsa-drà maromaro. Tamin'izany fotoana izany ho an'isa tokantrano dia misy ny hoe mivondrona raha somary ngezangeza le ondry vonoana, raha somary ngezangeza le ondry vonoana dia avondrona ao anatin'ny toerana anankiray dia ao no mamono an'ilay ondry dia mihinana ny henany sy nofo. Ary io tsy hanavahana fokona firenena fa rehefa tafiditra ao amin'ilay toerana fotsiny ianao ka miara mifety an'ilay Paska dia hosorana eny am-baravarana ny rà dia natonga azy ny anjelim-pandringanana dia tsy mahafantatra ny adresinao izy no ilay rà eny am-baravarana sy no ianao tafiditra ho isan'ny olona mialika ao ambany fiarovan'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay rà izay maneho ny endriky ny rà ny zanak'ondry izay ho avy. Tamin'izany zany tsy maintsy ondry be dia be mivonono, izany hoe raha atao hoe paka zany ilay izy atao hoe paka vekesy. Fa raha ohatra ka ataontsika hoe paka kristianina paka tsisesy satria Jesosy rery ny zanak'ondron'Andriamanitra. Raha ho an'ny jiosy rery ilay ondry isa-taona dia mandeha ny fankalazana dia Jesosy rery nefa mitondra famonram-poro famelan-kelo ka mandrakizay ny raha izay nalatsany indray mandeha ho anao azo tia-tanana mafy be ho azy. Alleloia. Fa zao ny amana ny zavatra nahavariana satria ny tandindon'ny herin'ny rany Jesosy no nasehon'Andriamanitra teto amin'ny tantaram-piainany zanak'Israely ao amin'ny Exodosy 20:1 ka hatramin'ny 2 dia tsy ho vakiko lava be le izy fa manjary lava be le zavatra ho azavaina fa mba vakinao any an-trano fa tonga dia fitiniky fotsiny
fotsiny le tantara. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona. Niteny tamin'ny Mosesy sy Arona. Iza no niteny tamin'ny Mosesy sy Arona? Jehovah. Teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe ty volana ty ozy izy dia ho voaloham-bolana ho anareo, dia ho voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo izy. Dia miteny anareo amin'ny fiangonana ozy izy dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy haka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka ny fianakaviany dia zanak'ondry ray avy no anisan-trano. Ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanak'ondry ray dia aoka izy sy izay namany hifanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no anisanareo zanak'ondry. Dia io zany mandeha hatrany ariana any zany io any dia ohatr'izay ny zavatra mitranga. Dia ohatr'izao ny fanaotrareo azy rehefa ompinana anazy dia misy geste mahavariana fa tonga dia ataon'Andriamanitra mihitsy ny hoe gesten'olona izay vonona mandeha. Izy izy 1:20 ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy, ny valahanareo voasikina, ny kapanareo antokotrareo ary ny tehinareo eny an-tananareo dia hohaninareo faingana izy fa pasika ny Jehovah. Nareo hoe nahita hoe olona makafy sakafo eo am-pihinanana dia mihinana vetivety be. Le izy zany tsy akana tsirony le zavatra hohanina fa atao fotsiny izay vitan'le izy faingana fa ilainy ianao mihinana. Ary ny fihinananao tsy hoe mipetraka eo amin'ny latabatra dia makafy be dia makapaozy fotsy izy sady mitsangana mitazona tena ny kiraro efa eny an-tongotra ny dikan'izay miomana ao anaty fiombonana tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Dia inonareo ilay zavatra nitranga? Tian'Andriamanitra ho aseho mihitsy hoe tsy ny fampiasany amin'ny Mosesy no ny delivren'ny olona. Tao anatin'ny loza folo dia nirahana mivoaka niditra ny lapy Moïse fa tsy namotsitra mihitsy fa raha hoe tsisy miala zany eto ary tsisy mahazo mandeha zany nareo naray azy. Fa vao nanomboka ny latsaka ny rany zanak'ondry naositrisaky ny varavarana niditra tsehatra Andriamanitra hidelivre ny zanany. Le farao tany amin'ny lapany nandroaka ny zanak'Israely hoe mandany nareo mandeha ary lasa niangavy mba hivavahany Moïse any amin'ny lapany. Zany hoe mivadika ny baolina. Le Mosesy niangavy indray no angaviana hiakatra ny lapa. Raha ohatra ka nampifilafilaina ny audience hatramin'izay lasa izy indray no nitadiavina tany amin'izay toerana nisy azy. Ary raha vao latsaka ny rano fanekena anaositra isaky ny varavarana dia tadidio le niangaviana mba handefy indray lasa nandroaka toy ny tsy teo hoe mandehanareo zany hoe homanin'Andriamanitra fandehan'ny zavatra rehetra eo amin'ny tantaram-piainany zanany. Fa raha vao latsaka ny rany dia misy zavatra miova satria atoato Andriamanitra no ny herin'ny rany Jesosy dia anova position izy. Anova position Andriamanitra. Manetre tena tsara fotsiny ianao eo ambany tana-maherin'Andriamanitra dia aza miezaky ny aneo anao amin'ny façon anao. Fa velao Andriamanitra anamarina anao amin'ny rany zanak'ondry izay nanisy marika eo amin'ny fiainanao fa naizanaiza lenao misy fiarovan'Andriamanitra, naizanaiza ijoroanao nisy anjely mitompo manodidina anao satria zanaky ny avo rehetra. Alleluia. Dia tsy natao hiangavy na hialoko amin'ny olona mety maty. Feo am-pelatana velona mandrakizay ny fiainany ary azo antoka fa rehefa izy ny asa tsy misy mahasakana ary rehefa izy nanao zavatra tsisy atohatra mandrakizay. Raha ianao zay olo zay dia tiako ianao mba hitia tanana mafy ho an'i Jesosy. Halleluja. Fa inona ny zavatra hitranga rehefa hanovantsika izy? Eto mantsy tsy resaka deliverance,
hita maso ohatry ny nataony tamin'ny zanak'Israely ny zavatra hitranga fa fanafahana anao délivrance ihany le izy fa ara-panahy le izy. Mahafantatrao ny problème ny zanak'Israely. Ny olona ny zanak'Israely dia tadidio fa zatra nahita ny fidiran'Andriamanitra tsehatra nanafaka firenena. Ohatry hoe zavatra tety ivelany. Délivren'Andriamanitra ny zanak'Israely afaka teo ambany ziogan'ny Egyptianina. Dia rehefa tonga Jesosy dia mbola nieritreritra ny zanak'Israely hoe ny Mesia izay ho avy dia nafaka andry zareo indray amin'ny ziogan'ny Romanina. Ohatrany misy resaka sary ara-politika nieverany zareo fa endrika isehon'ny Mesia amantarana azy hatrany amin'ny andron'ny Moïse. Dia eo no mandiso ny fomba fijerintsika raha sanatry ka tavelany amin'ny testamenta taloha ny fifantohantsika. Ao a fa ny testamenta vaovao dia mametraka ny lanjany délivrance ataon'Andriamanitra ho ao amin'ny tontolo mpanovana miainga avy ao anaty miseho ety ivelany. Tsangany ny tanan'izay maharaka tsara fa tena ho azavaiko amin'ny atsipriany izay zavatra omeny tompo eto androany. Ohatra zao miseho an'ilay izy. Kristy tsy tonga ho an'ny jiosy irery fa ho an'izao tontolo izao satria toy izao mitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Maty teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy, voaomby teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy, nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy ho amin'ny tanjona amonjenantsika. Amonjenantsika amin'ny inona? Ho afaka ny fahotana olana fototra nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray efa-tsy amin'ny alalany. Noho izany amin'ny alalan'ny finoantsika ny famonjena sy ny fandraisantsika azy dia Andriamanitra nanomana programa anovana antsika mba hitovy endrika aminy. Satria izy ilay famoronana faharoa naseho hita maso na feno ny fepetra na afa-po an'Andriamanitra mba hahatonga ny olona rehetra izay nandray azy ho tafiditra ho isan'ny taranaka atsangan'Andriamanitra hitovy endrika aminy. Ny tanjon'Andriamanitra tsy hoe hanafaka anao amin'ny fampahoriana tahaka izay endrazany zanak'Israely ny fiaviany Mesia mbola tsy hitany mandrakandroany nefa efa tonga teo aminy. Fa ny mampiavaka anao ry kristianina, manam-pahatakarana ianao ny lanja ny famonjena ho ambony noho ny endrasana azy hanafaka ny zioka hita maso sy ny problème hita maso sy ny fampahoriana hita maso amin'ny alalan'ny fisokafany ao anatinao, amaly ny antsony sy ny etaetany andray azy afoy ny faharatsiana rehetra, hibebaka amin'ny fahotanao rehetra ary ho atsangana ho isan'ny zanaka anaka ny Kristy, mandray an'i Kristy, mino an'i Kristy, ao amin'ny Kristy. Halleluja! Rehefa izay ny zavatra mitranga dia izao ny zavatra iseho. Resiko ny ohatra anankiray ho amin'ny tanjon'ny Pasika nanombohana an'i Jesosy sy ny nahafatesany ty fahamarinana iray ity. Galatiana 2:2-20. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Wow! Hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe voaomby hozy izy Paoly miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny hazo fijaliana ary tsy za tsoa no velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa zay ivelomako ankehitriny hita maso eo amin'ny nofoko dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiaka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Mifono evidalina io teny eo. Ny hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia midika fa manaiky hiara-maty amin'ny Kristy teo amin'ny nofo.
Zany hoe Kristy nitondra ny fahotany 2 taona lasa. Kristy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany, na dia tsy nanatsiny azy izy dia natao ota. Ary zay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe fa izay tsy nahalala ota dia natao ota monjy atsika, mba hahatonga atsika ho fahamarinan'Andriamanitra ao aminy. Namonjy atsika Kristy tsy nahalala ota nefa natao ota izy. Man Jesosy Kristy atsika dia ny fahatsapahantsika ao anaty, fa efa nandalo isika ny pasazony Paoly, miaina amin'ny fandresen-dahatra fa tsy hoety nofo sy ny faniriny ary ny filany intsony, fa efa maty eo amin'ny nofo ozy izy Paoly. Zany hoe i Paoly dia nijoro ho vavolombelona, fa tsy mandre intsony izy. Ny fahavelomany eo amin'ny nofo sy ny faniriny eo amin'ny nofo, na ny filany eo amin'ny nofo, ho mitaridalana azy amin'izay zavatra rehetra ataony. Zany hoe tsisy ketrika, tsisy fisainana midina eo amin'ny nofo, tsisy fihevitra eo amin'ny nofo. Olona tena hoe manomboka manombo ny nofony sy ny filany mba ny faniriny rehetra teo amin'ny azy fijaliana. Ary zany moa dia voalaza ny amin'ny Galatiana izay nosoratany ihany, Galatiana 5:4-20. Ozy izy: fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba ny faniriny sy ny filany rehetra tamin'ny azo fijaliana. Daony antsika isainy andao amin'izay enoy ty famarinany ty fa révélation sarobitibety eo amin'ny fiainanao amin'ny maha-kristianina anao. Raha miresakantsika hoe any Jesosy Kristy dia zao zany ilay fahamarinana izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Tsika indraindray te-hiteny fa any Kristy, kanefa mbola rentsika ao anaty fa mbola tsy voaombo ny nofontsika, mbola misy fanirina mitondra atsika, tsy voatery ho ara-panahy fa mety eo amin'ilay filana sy izao tontolo izao ihany, fa mody mialaka ao amin'ny Kristy fotsiny. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra izay tena any Jesosy, tena nombo ny nofony mba ny faniriny sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana daholo. Diky tsy iseo na aseo eo amin'ny fiainantsika sy mahazo aina ny fisiany Jesosy atao anatsika sy ny fahavelomany, raha toka tsy voaombo tsara sy maty teo amin'ny azo fijaliana ny momba nofo sy ny faniriny ary ny filany. Satria Paoly ny teny voaombo miaraka amin'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Tsy za tsoa no velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Mahatsapy Paoly ny fahasamihafany fahaveloman'ny Kristy reny ao anatiny sy ny fahavelomany teo aloha izay mitondra azy araka ny filany sy ny faniriny. Teo izy izy ankehitriny amin'izao maha-Paoly hita maso azao, zay ny velomako fahiny teo amin'ny nofo no ivelomako ankehitriny amin'ny fitiavinoana ny zanak'Andriamanitra, zay tiakana n'olotra ny ainy amonjy ahy. Alleluia. Jona 2:4-20. Jona 2:4-20. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany mivoambarika maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Zany hoe misy karazan-javatra mitranga eo amin'ny fiainana. Tena eno tsara fa révélation lalindalina kely izy, fa mangataka amin'ny fanamasina mba hanokatra ny eo anatsika afantatra ny zavatra tiany fanamasina tenenina zava-miafy mipasika ilay izy.
Anisan'ny nanaitra anala izy hoe ahoana ny fomba ahafahan'Andriamanitra manova antsika amin'ny fotoana iverenany, anamorana ny fandrenesantsika ny feon'ny trompetra sy ny feon'ny arkanjely amin'ny fotoana iverenana pakatra antsika. Satria ny tanjon'ny Pasika mantsy dia ny ampakarana ny fiangonana ny tena marina. Satria raha tsy nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsisy fanantenana amin'ny fananganana anao koa amin'ny maty. Fa raha tsy nitsangana Jesosy dia mitoetra amin'otanareo ihany nareo ozy izy Paoly, ary nanotoron-tenitsika aza foana fa tsisy tokony ilana fampanantenana fiainana tsara lavitra zany. Fa satria nitsangana izy dia manam-panantenana koa isika amin'ny fotoam-piandrasana, ny fotoam-panovana sy ananganana antsika. Mila fantatsika izay. Fa ilay zavatra mitranga eo tenatenany amin'izay ny tiako hozaraina amintsika hoe inona ny zavatra misy marina rehefa tonga Jesosy apakatra ny fiangonana. Inona ny zavatra mitranga zao ankehitriny zao iomananao tsara sy anekenao an-tsafidy ao anaty fanolorana tena tsara eo am-panomponao an'Andriamanitra. Alleluia. Korintiana 2:5. Ny 7:7. Ary raha tsy natsanga ny Kristy dia foana ny fonareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Amin'izao Pasika zao dia mila mandiny tenitsika. Mandiny tena lalina andreo misy antony hafa mbola tsy mahavotsitra tsara ao anatsika ka sakana tsy mahafeno fepetra mahazy antsika tanteraka. Io tsy noty amenao fa noty omeny fanamasina anao eo am-pandiniha tena. Tsy tiako andalo fotsiny ty Pasika ty, fa tena tiako izy fanoloran-tena sy zavatra teraka ao anatinao, apura tsara ny fanoloran-tenanao eo am-panomponao an'Andriamanitra. Ny hoe maty Kristy Pasika ho antsika dia Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra nampahitana ny Jona fa mitondra ny fahotany zao tontolo zao. Izy no mitondra ny fahotany zao tontolo zao. Izy n'ilay fantsona natao fanaty-pisoronana isolo antsika ireo rivo-taona lasa tamin'ny asa famonjena izay nataony. Tamin'ny andro zanak'Israely dia n'Andriamanitra natao nankalazaina ny voaloham-bolana amin'ny taona, zany hoe Pasika zany tsy mois d'inona moa tsika zao, mois d'avril. Tsy mois d'avril zany ny Pasika tamin'ny andron'ny zanak'Israely fa mois de janvier. Zany hoe napetrak'Andriamanitra kalazaina amin'ny fendohan'ny taona mihitsy ny Pasika. Maninona? Pasika aloha nanokafana ny taona rehetra. Tsy misy ny taona raha tsy Pasika ny voalohany. Zany hoe tena fety sarobidy tokoa nametran'Andriamanitra ny toerana misy ny Pasika araka izany. Teo amin'jiosy ilay izy fa Andriamanitra mihitsy no niteny toy ny hoe fetom-boaloam-bokatra sy fitsinjana zany mitovy amin'ireny hoe voaloam-bokatra sy fitsinjana. Ary raha tsy misy Paka dia tsy misy voaloam-bokatra. Nahoana? Satria ny Paka dia nahafatesan'i Jesosy. Izay amin'izay ilay sarina voaloam-bokatra. Ny fitsangana ny fetin'ny premisy na voaloam-bokatra, fa nahafatesan'i Jesosy iny le vo nafafy. Kristy maty vo nafafy. Fa ny fitsanganan'i Jesosy fety ny voaloam-bokatra, satria izy natsangana voalohany dia nahazo taranaka be dia be Andriamanitra ho jinjaina amin'ny alalan'ny finoana azy. Amen. Zany hoe izy ny santatry ny fitsanganana tamin'ny maty. Amin'ny Korintiana 2:5, ny 2:20 ka hatramin'ny 2:7 dia hitantsika ao zany mahasantatra an' Jesosy zany. Ka ny Pentecoste kosa no fetin'ny moisson, zany hoe io ny fitsinjana. Satria nahafatesan'i Kristy dia nanangana zanaka maro Andriamanitra avy aminy noho ny asa famonjena izay nataony sy ny fanoloran-tenany. Noho izany mila manomboka amin'ny Pasika aloha, satria tsy misy hojinjaina raha tsy misy vo. Ary raha tsy misy santatra dia tsy misy fanantenana hitsinjana mitovy amin'ilay vokatra izay santionany tamin'ny nataon'i Kristy ho hanafantsika azy amin'izay amin'ny fotoam-pananganana antsika. Tsy misy ny ambony rehetra raha tsy nanomboka tamin'ny Paka aloha. Tsy misy fananganana sy fitsanganana raha tsy nisy fahafatesana. Iza no atsangana raha tsy nisy maty. Maty Kristy aloha vao natsangana izy. Zay no mahatonga antsika manam-panantenana. Fa na mitoetra eo amin'ity aloko ny fahafatesany ity azy sika
dia manam-panantenantsika fa afaky ny ovain'Andriamanitra hitovy endrika amin'ny fahatsarany rehefa manaiky andray sy aina ao amin'ny tontolom-pananganany. Ho azavaiko amin'izay le raha na le zavatra. Raha tsy nitsangana zany Jesosy dia tsy nisy santatra ho amin'ny fanantenana nanganana sy hitsanganantsika amin'ny maty koa. Ny fiatraikany, ny fanovany antsika dia misy idirany amin'ny fanekentsika hiaina sy joro ary ho tariny fanany amin'ny fananantsika ny toe-panany. Enoy ane ty fahamarinany ty fa miara iaikitsika ny asarobidi ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tena mavesatra be ao am-pon'Andriamanitra ny fananantsika ny toe-panahiny. Ndaony ovakitsika kely Daniela toko 4. Bokin'i Daniela toko 4. Alleluia. Daniela toko 4 ny andeny fa 7 ka hatramin'ny 7 vakiko. Ary mpanjaka ny teny ka nanao hoe tsy ity vany Babilôna lehibe izay nataoko lapan'ny fanjakany amin'ny haben'ny heriko mba ho voninahitry ny fahalebiazako. Raha mbola teo ambavany mpanjaka ihany ny teny dia misy fiolatsaka avy tany an-danitra nanao hoe ry Nebokadnezara mpanjaka, ianao indrindra no anaovana hoe ny fanjakana niala taminao. Fa horoana hiala amin'ny olona ianao ka ho any amin'ny bibidia ny fonenanao, ampinaninahitra toy ny omby ianao ary fetrandro fito no olaninao aminao ambara-pahafantatra fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka nome zany ho an'izay tiany. Tamin'izay indrindra no nahatanterahany zany tamin'ny Nebokadnezara ka noroahana niala tamin'ny olona izy ka ninanahitra toy ny omby ary ny tenany dia kotsany andony lanitra ambara-paniry ny volony ho toy ny andro voromahery ary ny ono ho toy ny andro vorona. Ary rehefa tapitra ny andro Nebokadnezara nanandratra ny masoko tamin'ny lanitra. Efa tapitra ny andro izany Nebokadnezara nanandratra ny masoko tamin'ny lanitra ary no tamiko indray saiko ka dia nisaotra ny avo indrindra ary niterasy nankalaza ilay velona mandrakizay. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ary ny fanjakany aritra amin'ny taranaka faramandimy. Hitanareo toe-panany nanana Nebokadnezara. Ny eritreritra izy fa ny fanjakana sy ny fahatsaran'ny Babilôna dia vokatry ny heriny sy ny fahaizany ary ny fahalalana. Dia naka ny voninahitr'Andriamanitra izy, toetra le izy, toe-panahy, firehariana sy avinavina. Dia jereo, fa rehefa tsy velona nome voninahitra n'Andriamanitra mpanjaka fa nireharesy ny avinavina ny heviteny ho zavatra, dia nanova endrika ny tety ivelany le toe-panahy ratsy tao anatiny. Taiza ianao nahita olona nitsiro ny volony dia volomborona. Ary ny ohany tonga dia hohana vorona. Niova mihitsy ny natiorany avy amin'ilay toetra tao anatiny. Eo amin'izay tsika. Daniela toko 4:7 tena jereo. Ary tamin'izany indrindra nahatanterahany zany tamin'ny Nebokadnezara fa noroahana niala tamin'ny olona izy ka ninanahitra. Tena mivadika hatramin'ny apetihany. Zany hoe ny commande manova ny eo ivelany dia misy idirany amin'ny toe-panahy ao anaty. Révélation zany a, révélation zany. Eno le izy. Ianareo ve mahita fa olona Nebokadnezara kanefa niova endrika toy ny biby ety ivelany rehefa tratra ny toe-panahy ratsy atao hoe firehariana sy avinavina. Apana fitiavana te iseho sy te aneo ny fahatsarany. Tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra ny re olona tsy 99,5% no omena azy. Fa ny tiany ho hita ianao manome azy ny voninahiny à 100%. Azany tena hita soritra amin'ny toe-posy ny toe-panahy ao anatinao eo am-panompona azy. Dia jereo ny zavatra nitranga. Vokatry toetra io niova natiorany Nebokadnezara
olona lasa bibidia ary bibidia mbola tsy nisy ohatr'izany satria tokana sady tena mbola tsy namorona ohatr'izany Andriamanitra hoe izy dia olona fa lasa nyrokahatra ary ny volony voromahery ny ohany oamborona orerane zany tsaka hoe nytana zay vaheroako zao anefa Kristy ny voaloham-bokatra izy ny santatra ao amin'ny Korintiana voalohany toko 10:20 mba vakio ny Korintiana voalohany toko 10:20 rehefa anetrano ianao amen izy ray manontolo vakina manoko mandino faharoapolo nefa tsy izany fa efa natsangana tamaty tokoa Kristy ho santatra izay efa nodimandry ary satria ny olona iray ny sehony fahafatesana dia olona iray kosa no sehony fitsanganany tamaty ny fahafatesana avy amin'ny fihodinany Adama tsy nakatohan'Andriamanitra ny nandovany taranany azy teo amin'ny nofo fa ny fiainana kosa vokatry ny fijoroany Kristy sy fankatoavany ray namelomany antsika tao amin'ny fanahiny mandrakizay santatra izy fa isika mivokatra manaraka isitraka ny sy aina izay nandreseny teo amin'ny toerantsika izany no antony tsy maintsy anomboana nofo mba hahafahan'ny toe-panahiny miseho sy miariary eo amin'ny fiainantsika hita maso satria natao izy fiatraikany amin'ny fanovana antsika ety ivelany ny faneketsika ho tarihany sy hovainy anahaka azy ato anaty ary io tsy tiany devolo toriana tiany ho safosafony io nefa io ny secret ahafahanao mifandray amin'ny Kristy rehefa iverina izy tsy ny amin'ny ezaka ataonao sy ny fanompony ety ivelany fa ny amin'ny toe-panahy ao anatinao anovana Andriamanitra anao anahaka azy nga tsy tadidinareo ny tenin' Jesosy rehefa nananitra ny fariseo sy ny sadoseo izy sy ny jentilisa hoe nareo ozy izy manahaka ny devolo rainareo sady rain'ilay azonareo manahaka misy fanahafana endriky hita maso rehefa ekenao ny aina amin'le toe-po ao anatinao tsy hita maso eno ty fahamarinany ity raha tiatsika amin'ny fotoana iverenan' Jesosy aneny ny trompetra sy ny feon'arkanjely dia mila miomantsika dia ny androany anombo nofotsika ny faniritsika sy ny filatsika eo amin'ny azo fijaliana arakaraky ny tombotsika amin'ny fahatsapatsika ny dimensiona ny fidingana isy atsika amin'izay fanomboatsika ny tenatsika sy ny nofosika sy ny fandritsika sy ny filatsika izay dia nomboka merenao ny mahavotsota ny fisehony eo amin'ny fiainanao afa-panadinana ianao araneny ny feon'arkanjely sy ny trompetra dia fanany mihainao n'ilay izy voalohany aza mietreritra hoe za d'office tsy maintsy mandre fa renao azy io rehefa miomana ianao ary manaiky ianao ny hotariny fanahy satria la endrika mazanak'Andriamanitra anao dia endriky mpanehoana anahafanao an'i Kristy ao anaty isehony Kristy amin'ny alalanao ety ivelany dia hitanareo le natiora mety loha le ratsy indray lasa hovain'Andriamanitra hitafiny tsy fahalovana tahaka azy izany hoe le fiainana mazanak'Andriamanitra anao iainanao ara-panahy ao anaty lasa anehoany ianao ety ivelany dia ozy izy John refiseho izy dia ho tahaka azy sika eto amin'izao tontolo izao alleloia raha Nebokadnezara lasa vorona bibidia no nitoetra toe-panahy ratsy atao hoe avinavina fireariana tsy fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ianao indray no ny fanetretena
noho ny fitiavan'Andriamanitra no le toe-panahy Kristy ao anatinao. Olona mety maty mitafony fahalovana, fa rehefa iseho Kristy dia anao ilay hitsangana hitovy endrika aminy, ovana vetivety hanana ny endrika ilay tena maizy ianao tahaka azy anahaka ny Kristy. Alleluia, alleluia. Azafady. Zany no antony tsy maintsy anomboantsika ny nofo. Ary ty afatra ty tsy dia tian'ny olona loatra hotoriana, satria milalina eo amin'ilay tontolo-pahatanterahana tian'Andriamanitra ijoroany zanak'Andriamanitra. Zany mahatonga Jesosy ny teny ao koa tanteraky nareo tahaka amin'ny fahatanterahana ianareo zay ny an-danitra. Tsy ezakao le izy fa mety izy ho tarimy fanahy masina fotsiny. Afaka misy transformation fanovam-piainana amin'ny fomba tsy takatry ny sainao mitranga ao anaty rehefa manaiky fotsiny ianao mba ny fitariana. Dia zao zavatra anankiray ny secret angatahako aminareo, hozaraiko aminareo dia tiako hoe hiainanareo. Atao vetahety isan'andro ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Tompo ty mpanompo ny sitraponao aloha. Tsy hoe hampandroso ny hvkl, tsy hoe hampandroso ny fanomezam-pahasoavana samihafa, tsy ho ampiasain'Andriamanitra mba hampirehatra filazantsara. Non, communion aloha. Tompo, azony ho mpanompo tsy lavitra anao, feo akaiky anao ary ombona aminao mandrakariva. Tario amin'ny alalan'ny fanahy masinao raha mbola misy toetra miazona, mbola reko fa seza fiandrianan'ny Satana eo amin'ny nofo tokony omboana, toeritrany amin'ny anaran'i Jesosy. Antsoiny rahan'i Jesosy, andiony ao anatinao amin'ny fieritreretanao mba hanananao fieritreretana madio, fomba fijery tsara ho an'ny hafa. Raha voenao zay misy bitsika tsy mety ao anatinao ka mitondra fankalana ao am-ponao, mahatonga anao tsy manana be amin'ny fijoroanao, misy zavatra tian'Andriamanitra mbola omboanao zay. Zay ny témoin ampirehetan'Andriamanitra fa misy dingana tokony androsoana dia iseho Kristy, fa tsy afaka tena maneho ny fahavelomana izy satria safotry Kristy ao anatinao. Raha tokony Kristy velona no iseho amin'ny alalanao dia Kristy tsy mahazo aina satria fandona mantoetra izy. Dia nenao akaikinao, sarobidy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Avereno sarobidy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Nisy ny antso nandritra ny fotoanany croisade tany antsony mandidy, dia niteny le olona nanaraka izay dia ahoana? Hay ve nareo mbola mivavaka ho amin'ny marary? Dia ozy fa ahoana ho Jesosy anie ho mivavaka ho amin'ny marary fa tsy nitory fanasitranana fotsiny izy. Tsy nitory fanasitranana izy. Ny asarobidy ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia ahafahan'Andriamanitra mivoaka hitataratra amin'ny fisinao, satria zay le fanekena voalohany andrasan'Andriamanitra amintsika, ny ananantsika etaeta ampahazo aina an'Andriamanitra ao anatina fanolorana tena tsara ho mpanompontsika azy. Amen. Alléluia. Alléluia, tsy alléluia. Natao izy fiantraikany amin'ny fanovanatsika ety ivelany ny toe-panahy ao anatsika. Tahaka Nebokadnezara novanao biby ratsy fanahy, mampatahotra raha olona tokony hoe hanome voninahitra an'Andriamanitra. Dia ohatr' izany koa tsika amin'ny fiverenan'i Jesosy no ny toe-panahiny izay miasa atao anatsika tamin'izay namonjeny antsika dia mahazo aina izy anovatsika eo ambany fitaniana, satria mila fantatsika fa Jesosy tsy hoe natsangany rainy tamin'ny maty, tsy hoe natsangany rainy tamin'ny maty satria zanany, fa natsangany rainy natsangany tamin'ny maty izy tamin'ny alalan'ny fanahy ny fahamasinany.
Romanina toko voalohany 4:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra na naseho zanak'Andriamanitra mahery araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika. Hitanareo, toe-pananina nanganana azy fa tsy hoe zanaka fotsiny izy, tsy tia raha mahazanaka fa voapirofo aman-toetra. Dia hozy izy Andriamanitra tsy miendriky ny eo amin'ny toerana io izy. Izy tsy misy hoe tsy misy hoe za tsy tokony ho faty fa za tokony hitsangana, za tsy mila confession zany. Tsangana amin'ny andro farany amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangana amin'ny andro farany. Ataovy 2 arivo zany averimbereno, fa raha tsy toetra nareo dia za tsy miantoka. Tsy miantoka ao anatina révélation hoe tafiditra ianao rehefa hoe zanak'Andriamanitra. Non, Kristy Jesosy natsangana tamin'ny maty noho ny fanahin'ny fahamasinana. Izy ity mantsy efa tena kaiky le fotoana. Tsisy fampitahorana le izy fa fanapahakevitra fotsiny. Andriamanitra ny mitady antsika eo anatina fanapahakevitra tsotra. Misy zavatra efa mety nahazatra antsika fa tsy mahafeno fepetra-pahamasinana. Tian'Andriamanitra hitondrana antsika mangatahany fanamasina. Isan'andro mangatahany fanamasina. Tario mba ho masina, iaina ny sitraponao, ho tia fahamarinana. Tsy hoe miaina amin'ny falotona anamary-teny eo am-panompona, na sanatria miaina ao anaty faharatsiana miafina ao ambadiky ny fiainam-pahatsarany ivelany nefa tsy ny ao anatiny mpiatsara vela tsy. Fa manana ny fo tena resy lahatra ao anaty ametraka ny lanja ny toe-panahiny ho ambony lavitra noho ny zava-panahy zay sehoany ho fanampinanao ary mihoatra lavitra noho izany, mbola lavitra kokoa noho izany ny zavatra rehetra zay irinao ka tianao ho tanterany eo fiainanao. Dikan'izay mety ho gaga nareo fa rehefa namaky an'ity teny ity dia nahatsapa fa ny olona anankiray rehefa tena feno amin'ny Kristy ny fiainany dia tsy mitovy faniriana aman'olona mbola mitoetra eo amin'ny nofo izy. Foana ao anatinao ny faniriana jety, faniriana trano, faniriana ny fahatsarany zao tontolo zao. Ny hoe faniriana raha tsy atao ny sitraponao dia zany rehetra zany indisy mpamantarana ohatran'ny essence ao anaty tôbila fa raha vao mirehitra le témoin dia tsapa hoe misy fahafohananao zay. Fa ny olona zany rehefa tena any Jesosy, zahay to miteny le tena any Jesosy za koa hitsina ao anatin'izany. Le any Jesosy dia nanombo ny nofony mba ny faniriany sy ny filany. Ary io naveriny Jesosy hoe ny alalàna ny olona tena tia an'Andriamanitra dia tsy mifikitra amin'izao tontolo zao. Jona voalohany toko 2:5-10 aza tia zao tontolo zao na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao. Fa raha misy tia zao tontolo zao dia tsy ao anatiny ny fitiavany iray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo zao dia ny filan'ny nofo io indray miverina le izy sy ny filan'ny maso. Ary ny reka moa amin'izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Zany hoe mampalao baty ary mihinana energia sy mandany solika. Misy tsy maretiaka ao n'Andriamanitra. Hitanareo le izy tsisy ninona mampatahotra eto. Raha zany zavatra tenenin'ny paster zany no resahana dia netrahany falafitsika ny hipetraka. Tsy miresaka anao hoe netrahany falafy ianao. Au contraire, mety omeny Jesosy jety ianao fa tsy mahita fio mpitaingenana azy. Satria voatery anao tsy maintsy andeha jety fa ilaina maika ianao hanao asan'Andriamanitra. Zavatra tiako fantatra ao anatin'ilay izy. Le izy tsy hainy amin'ny zavatra anananao na zavatra tsy anananao fa izy eo amin'ilay toe-poetrena mihitsy makafy maniry lany fotoana. Hitanareo misy rapitso
Misy zavatra tsara tarehibe ho zaraiko raha pitso. Raha zay ianao manomana ny fonao dia ny androany amen. Makasika mbony toe-panahy io mba hatonga anao tsy ho voafitaka, tsy ho voafitaka. Hitanareo ny ady misy eto amin'izao tontolo izao dia conflit d'intérêt daholo. Ara-tafiditra ao anatin'izany ianao mbola tsy miakatra. Pasteur Rodolphe, io ndray toa alohantsika tsy famitaka, alohantsika tsy famitaka. Fa mifampakarana anao tsy misy idirany mihitsy amin'izay zavatra nananao na tsy nananao eto ambonin'ny tany. Tepola izy. Ary mijery amin'ny Paoly tsy mba nanam-paniriany zany zavatra eto an-tany. Ohatrany hoe sisapato ohatranay. Tsy manana zavatra hotoriana fa tsy ny zavatra ny akoatra sy ny fahamarinany teny ampitsoro anao amin'ny sitrapony. Ny ambon-drehetra nefa ny toa hita ihany hoe tsy nandao anao Andriamanitra fa mbola eo ihany Andriamanitra, manokatra ny lalam-piainanao ihany Andriamanitra. Misy olona ne mitady ny fahamarinana dia ny mpitadiavana ny fahamarinana mahazo ny zavatra rehetra ihany izy. Na tsy tafiditra taloha izy fa niriny mametraka hoe za nompo an'Andriamanitra mba ho andaso misy dingana anankiroa e. Aloha rehefa tonga amin'ity fahamarinana ity, ny fijoroanao sy ny fiankofanao tena tonga dia miaika ako fa mpekohaka marina zasy ianao. Sadraka sy Mesaka sy Abednego nafanaina ny laforo. Impito ny maso nahita an'ilay laforo. Ekohaka amin'ny sary olona volamena sa ho atsipy ao anaty laforo. Misy zavatra fantatra io izy fa ny Andriamanitra dia mavita miaro anay amin'ny laforo. Fa na tsy aro anay ary izy dia izay tsy ekohaka. Rehefa ny fanompona ho an'Andriamanitra sy ny fiankofanao ny tsy voakasiky ny fisehoan'Andriamanitra nandrasanao fa tsy ny sehoany. Dia miarabanao fa tsy transactionnel ny finoanao. Takalo amin'Andriamanitra lava fa mametraka azy eo amin'ny toeram-panapana m'Andriamanitra mpitondra azy. Mahalala amin'ny fitondrana na tsy takatry ny sainao azy satria tsy nametraka ianao amin'ny fisehoany ny fisiny. Bekohaka marina ianao, bekohaka marina ianao. Amin'ny fotoana renao ohatry miala izany ianao fa mbola midera toy izy Andriamanitra avereno. Tsy hoe nety aminao ny zavatra nataony fa mbola mijoro ihany ianao dia azoko antoka ny fanoloran-tenanao. Fa fanoloran-tena tsy ho raraka eny an-dalan'izany satria mametraka ny fisino mihoatra noho ny fisinao. Voilà. Atsangana ny tanan'izay mandrenako. Zany no anton'ilay fanomboana eo amin'ny nofo. Apura tsara ny fiankofanao. Ampisy lanjo eo mason'Andriamanitra ny fivavahanao. Ary ny anankiray fahatelo, ny ahafahan'Andriamanitra mahazo antoka ny hanovany anao. Meo le taratra ahitany fa azy ianao fa zay any Kristy Jesosy dia efa nanombo. Namaky an'io tena mitsotra aminareo alohan'ny izarako anareo amin'io eto androany hariva. Ny ranomasoko mipatrapatraka. Fa maninona ny anehoanao zavatra ohatr'izao Andriamanitra? Fa maninona no asehonao anao hoe Nebokadnezara ne ka toetra ny nampiovany tety ivelany? Ay ny vokatry ny toe-panahy misy fiantraikany amin'ny fanovana ety ivelany. Le tena fanovana endrika ety ivelany mihitsy. Ary hitako kaina ny tenenin'ny Tompo hoe nahoana ny manjombona be ny tavanao satria miratsy tare ny olona ratsy fanahy. Fa raha tsara ny toetranao dia miramirana ny tavanao. Manompoka androany mahita ny endrikao eo am-pitsikina satria
olona manam-panatenana tsy miankina amin'ny fisotro ny zava-misy fa mametraka ny adinao eo ampelantanany. Ka ninninona zavatra mitranga dia ho miramirana foana ny endrikao satria azo antoka fa Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsara, Andriamanitra fitiavana no velona ao anatinao. Amen. Alleluia. Jesosy Kristy maty voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Zany ny zava-miafina ao ambadika izany. Eto zao Jesosy miteny amin'ny Jona 2:7-8: ianareo avy amin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra taminy marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo no lazainy satria mpandainga izy sady ray nilainga. Hitanareo? Manaka an'izay rainy ao amin'ny tontolo ara-panasy toetra ao anatiny ny olona. Mety ny lalina makany amin'i Jesosy fa tsy mampatahotra. Tsy ezaka avy aminao, tsy mangataka mihitsy eto miezah ho tsara anao, tsy vitanao io. Raha eo amin'ny nofy ianao tsy vitanao io. Mangata amin'ny fanamasina. Etaeta fotsiny ataovy mirehitra ao anatiny. Tompo, tiako ny iaina amin'izany toerana, fotoana izany toetra izany. Tiako tena hijoro amin'ny toe-pahamasinana, tsy voahelingely. Hitanareo mahatonga ny olona ny tsy mivavaka. Tsy tonga mivavaka mihitsy izy. Mandoalika izy, tsy kivony izy, kivy izy. Satria na nitadiavan'Andriamanitra blessing. Zao tontolo izao ny andraindrainy amin'Andriamanitra. Na misy fanoloran-tana indray tsy marisika satria nahoana tsisy vola mamona mbola eo, mbola tsy pur zany. Hitanareo mahatonga ny olona kamieno ana manomboko izao am'izao be dia be ny kamieno satria vitsy ny mazaka an'izany. Dia hoana zany ianao izany tsy mila vola mihitsy, tsy mila vola ianao, ny vola mila anako. Tena marina zany. Eto tsisy fahaporosiana anao mihitsy no hoe raha fa manao an'izao ianao dia zao no ataon'Andriamanitra, efa fiankofana sy alitara hafa mihitsy koa zany. Satria nataon'i Jesosy no ambony lavitra no zavatra ataonao, noho izany tsy hitsangana izy no fanatitra ao. Non. Rehefa resy laty ianao ampoan'Andriamanitra, mahafony zavatra rehetra ianao no ny aminy. Iny le teny kepekoka marina ohatra amin'ny Maria, nahazo toerana sarobidy eo ampoan'Andriamanitra noho ny Jodasy. Andriamanitra tsy niteny hoe raha mbola toriana koa ty filazany sary ty dia ho tantaraina nataon'i Jodasy grand apôtre mifantoka amin'ny mamona. Satria Jodasy saky nijoro mamona foana eo amin'ny présence ny Jesosy, izy tsy mahita fa tsy kotom-bola. Zany hoe mandritry fotoam-pivoriana zany volany ao an-dohany fa tsy famonjena. Maria Magdalene efa saky tsy olona tsony raha tsy teo Jesosy. Matsapa ny asarobidy tompo izy. Noho izany zay zavatra sarobidy tao aminy tsy hoe nahandry nanokatra n'le tavoahangy fa tonga dia vakiny zavatra valeureux nataony tsisy dikany. Ary nampahitany an'i Jodasy mihitsy. Raha ohatra zany ka atao dessin animé Jodasy nahitan'le menaka vaky satria maviditra amin'ny $3 be le ohatra n'izao le amin'ny dessin animé reny. Le tompo ny fidy anazy namaivaniny mihoatra noho ny vola zay nafafiny Maria ho tongotra Jesosy. Menaka anita fa vola ihany, zay zavatra hita ndretrarehetra ho vola daholo. Noho izany zay betsaka ao anatinao no lelalelainao eny ambavanao. Raha Kristy velonao, Kristy sy mifamonjena no mipololotra ao. Tsy azo amboarina io. Nareo ve tsy mahita fa me be dia be ao arakaraky ny androsoa ny fotoana, lasa betsaka ny fotoana anetanam-bola no ny teny mpamonjena amerenan'olona ao ambala. Misy zany. Rehefa fanatitra dia ataovy eo. Ianao mahafantatra ny tokony ataonao sy ny eo am-ponao an'Andriamanitra. Ataovy eo ny ianao sy ny tompo.
fa zazany terena prisika anao isan'andro hoe zao ataovy. Halleloja. Ny anjarako eto anaitany ao anatinao. Mivoaza, akaiky Jesosy, akaiky mipapakatra, andao anomana fo, andao hiandrandra amin'ny fahatokiana sy amin'ny fahatoniana fa zay vonona ny monde. Halleluja. Taontsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Halleluja. Raha misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Makasitraka izay ny amin'ny teny fiainana izay ninairanao anay. Mamianay mandrakariva ianao ny lanjany fanomboanay nofo mba hahafahany toe-pananay hisandratra ny eo fahatsaranao mandrakizay. Ako izao fivoriana izao fivoriana feno voninahitra hiatrenay ny fahatsaranao mandra-piavinao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Amen. Tiaka mafy amin'ny Tompo ho amin'ny filazantsika sy ny fanatitra. Tovy mafy ny tiaka ho an'i Jesosy. Alleloia. Toy izao manaraka izao ny filazana. Eto moa zany tsy fanentanam-bola fa filazana ny atao eto. Rapitso sabotsy communion amin'ny firmo. Ho an'izay tsy malala, amin'ny valora sasany ery amin'ny centre hvkl bypass Avoloa. Eo akaikin'ny la gastronomie pizza sy Bogota dia misy pavé miakatra iny miatsinanana dia 150 mètres ao ambony ao amin'ny valora sasany fotoanantsika sabotsy communion. Ny alady kosa dia misy vondrombavaka vitsivitsy maromaro eto Antananarivo imeritsy atosika tsy rono mandidy manakambahiny sy ny sisa fa manantona indray ny pasteur reny dia anontany hoe aiza no toerana misy anao dia aiza no fatra akaiky anao dia mifanaraka amin'izay sy izay apetraky ny tompo ao am-ponao dia any no andehananao rehefa alahady raha tsy manana toerana andehanana ianao. Ny sekolontsika alatsinainy talata alarobia, ny alatsinainy manokana dia tsy misy sekolontsika ny alatsinainy izao fa ny talata sy alarobia dia amin'ny 7 hatramin'ny valora sasany ao amin'ny Champu Analakely Riana faharoa, Champu Analakely Riana faharoa amin'ny 7 hatramin'ny valora sasany talata zany dia sekoly fanasitranana ary ny alarobia sekoly tokantrano sy fitahim-panary fanambiana toetra dia amin'ny Zoma amin'ny herinandroantsika dia miverina eto amin'ny 4. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa tanteraka soamantsara ny croisade izay natao tany Antsirono Mandidy tamin'ny Zoma sy sabotsy lasa teo ndao tiaka mafon'i Jesosy aloha. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny famonjem-panahy, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fiarovany, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitantanany na nandrosona ny verina ny amin'ny fanasitranana, nisy tokoa ny fanasitranana fanahy aina vatana ary nisy ny tena atao hoe famonjem-panahy izay andrasan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Ao anatin'izany dia ny fotoana tahaka izao dia mandeha direkta foana amin'ny page FB hvkl-mission events ary amin'ny YouTube hvkl-mission. Tsika dia manana radio FM 90.8 tsika izay mpanaraka direct dia ahodino ny onjam-peonao FM 90.8 fa na eto Antananarivo na any Antsirabe na Antsirono Mandidy na ny Majunga dia tokony mahazo an'io onjam-peo io avokoa dia aotsika no mienteny aotsika no manova isaky ny adiny iray dia misy fampatsiahivana fintana ao anatin'ny 10 minitra anatina loha hevitra anankiray ary ny telo isan'andro kosa dia misy ny atao hoe hvkl izay toroteny intégral izay afaka rahantsika ao anatin'io onjam-peo io dia asaina ampitiavantsika raha mihaino radio dia mba io ihany ianona. Amen. Ndao tsika hitsangana, ndao tsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'ny fahafahanao nanolotra n'izao fanatitra izao asandrataony amin'ny lanitra ny tananao dia mivavaha. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay, misaotra ny amin'ny tsirairay avy izay afaka nanolotra ho anao, misaotra ny amin'ny fahafahana izay nomenao ny tsirairay avy na ahafahany nanome ho anao, misaotra koa ny amin'ny tsirairay avy izay tsy afaka nanome ianao Jesosy hanome azy mba ahafahany matsiaro anao, mba ahafahany manome anao, ahafahany manolotra ho anao. Raiso Jesosy ho anitra kasitrahana eo anatrehanao zany ta io izay afaka nanome dia ta eo ihany koa izay tsy afaka nanome Jesosy
ho voninahitry ny anaranao ririany a misandrata ray a amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ao an Jesosy. Alleluia. Azadino fotoanantsika rapitso eny bypass. Manomboka amin'ny firy mola izy pasteur? Amin'ny valora sasany. Ary amin'ny valora sasany io efa manomboka tsika. Azo tehaka ho an'ny tompo. Amen. Ila zao ny avana mantsakaiza mba tsy ho tara. Satria zavatra sarobidy a no zarainy eny an-toerana. Makasika momba ny hoe zava-miafy ny Pasika sy ny anovana Andriamanitra antsika ao anatin'izany. Minao fa ao anatin'ny sekolim-piombonana misy zavatra lalina ra-panavy ao rainao. Tsika tsy mijery fotsiny amin'ilay hoe rehefa mipasika ianao dia zao ataon'Andriamanitra misokatra io ranomasina mena io sy zavatra mivelavelana iny zany. Iny zany isokatra ihany. Amen. Fa ny tena marina rehefa tsara communion amin'Andriamanitra ianao mahazo aina mihitsy Andriamanitra miaraka aminao. Naiza misy ianao dia mitsikitsiky foana izy mahita anao. Misy zavatra tsy mila hoentinao mambavaka fa tonga dia miasa ho azy izy. Satria fantany hoe mahazo aina izy. Ohatran'ireo olona mahazo aina ireny. Amen. Nareo ve tsy mahita hoe rehefa misy olona mety aminao dia tena hoe mahazo aina ianao te hiresaka aminy, te hifampizara aminy satria mahafinaritra anao no miresaka aminy. Dia ohatr'izay mihitsy Andriamanitra. Rehefa ataontsika mety amin'Andriamanitra, manaiky tsika ny ombona amin'Andriamanitra ao anaty, dia tanteraka an'ilay izy dia lasa mitovy filinina amin'Andriamanitra tsika. Dia tonga dia mipaso azy ny zavatra rehetrarehetra. Zahay indray ianao eny an-dalana eny lasa misy an'izany indray ianao fa manao an'izao dada. Halleluia. Asio tanana mafy an Jesosy. Amen. Tsika tsinona rehefa mahazo ain'Andriamanitra dia afaka manao ny zavatra rehetra ho antsika foana koa izy. Misy zavatra tsy mila hoentina mambavaka fa karaka. Dia ianao ve mieritreritra hoe tsy hositranony ianao, na hoe tsy ho afahany ianao, na tsy angatahanao ary zany, dia ho ataony zany eny fa na dia zao takarivo zao aza. Dao antsika hisaotra an'Andriamanitra mifontsika manontolo, misaora azy, makasitra azy. Misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra iny amin'ity fotoana androany arivo ity. Efa nasehonao anay ny teny fiainana mba hizoranay araka ny sitraponao. Vonona izay ny mpanompo mahatoky zany teny zany, amakivaky ny fiainana miaraka aminao. Mboary izay mba hametraka ho lara-pamena sarobidy ny toe-panahy. Izay anovana ho anay ao anaty ary alalana ao anay amin'ny fotoam-pampakarana. Mihoatra lavitra noho ny zava-panahy. Ro fameza-pasoavana rehetra omenao aso ny fiangonana, anampiana anay amin'ireo zavatra tsy vitanay nefa tianao ho tanterahany eo amin'ny fiainanay. Iseho ny fandresenao teo amin'ny azo fijaliana amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masonao. Mampianarana isan'andro tsy hitoky amin'ny zavatra rehetra fa hisitraka ny zavatra rehetra amin'ny finoanay ny anaranao. Misaotra Jesosy. Izany rehetra izany matoana sehonao sy mitondranao amin'ny fiainanay dia tianao zahay hisitraka ny soa sy ny tsara indrindra avy aminao koa. Ny fanahy amin'izao fiainana mandalo zao azy. Dia ny fijereo ny mpanomponao tsirairay avy. Mety misy misento Andriamanitra, misy zavatra mavesatra za tena mino fa ampy mihoatra noho ny fanoherana ny herin'ny fiadananao miasa ho amponay. Ary amin'ny alalan'ny teninao dia feno ny fepetra ny fandresenay no izay vitanao anay teo amin'ny hazo fijaliana. Manonona ny fiainanao amin'ny fiadanan'i Jesosy Kristy, ny fanasitranany tamin'ity akapoka izay nieretany, ny fanafahany tamin'izay zavatra rehetra ny aretano anao. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra, ny mariky ny rahan'i Jesosy, ho fiarovana avo anao sady mahery indrindra. Naiza lianao ninona tanterahanao dia napahatsapany ianao fa tsy rery ianao fa izy nefa nampanantena. Fa ombanao mandrakariva mba rapahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Ndraindray ohatra misy fotoana ianao mahatsapa-tena hoe rery zany. Indray misy fotoana ny olona ohatr'izany na izaza misy fotoana. Voatry ny reko ny tenin'i Jesosy eo amin'ny Jona 2:9-10 hoe tsy amela anareo ho kambody akaty aminareo. Ary amin'ny alalan'ny fiasa amin'ny fanahy masina dia misy tolotsaina sy bitsika omenao amin'ny fahendrena. Anananay fanetretena, anaiky ny fitarianao, ankasitrana ianao na amin'izay zavatra tsy dia keny sainay aza dia mbola mijoro izay manome voninahitra anao satria fantatray
fa tsy eny an-tanan'olombelona ny fanefena ny olona mitovy aminy fa misy Andriamanitra mpaharilanitra sy ny tany mitantana amin'ny fiainany zanany ary mitondra azo any amin'ny lalan'ny fahatsarana. Aza velo ho voafantrika izay ka ho latsaka amin'ny fitsarana amin'izay zavatra tsy takatry ny saina hitan'ny masonay nefa mety matohina ny fonay fa meo any mandrakariva ny fofeny fifaliana satria ianao Andriamanitra mamboatra sy mitondra no endry lavitra no ny fisehoan'ny zava-misy hita maso mitady amizaka sy ndresaka andreraka ny fo indraindray. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ho ataon'Andriamanitra tanteraka eo amin'ny fiainam-piankonanao ny fiatraika ny fiadanany sy ny fahatsarany ho amin'ny ankonanao, ho amin'ny nateraka ao, ho amin'ny piraita-po aminao, amin'ny manodidina anao sy ny fianakavianao. Kristy Jesosy lay fanantenana amin'ny voninahitra, izy no hidina sy hiditra tsedra, ampitsahatra ao anaty fahatoniana amin'ny fisafotofotoana rehetra. Hafa izy eo an-dakanao ary efa ao anaty olana koa izy mbola hafa ny ahitanao azy. Hitako izy hijoro ampianatra anao hanapaka an'izay tontolo mampatahotra anao satria ny hery sy ny fahefany dia ambony lavitra noho ny zavatra rehetra izay atrehanao ka manohitra anao. Hitanareo anie Jehovah ka iaro anareo, mpamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka aminareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Veloma tompoko.